Izy Dina. Dia zay Food Lovers. Oaiza indray zany tsika androany nona be. Ay, androany tsika zany hoentinay any amin'ny pâtisserie anankiray antsoina hoe tartine chocolat nareo. Tartine au chocolat aiza ny toerana misy anazy? Eny Tsakaviro. Ndao ary ndao. Lasitsika hey, vetivety kely. Jerevinareo ny ekipanay lavo ny bol. Tiffany zany somary tsy ampy torimaso kely fa vacances zao dia somary alina be vao matory. Dia zay, ndao ny amin'ny tartine chocolat Refio tsika. Eto amin'ny parking ny tartine chocolat tsika zao dia andeha hanandrana sakafony zareo. Aseho kely fotsiny le parking malalaka be sakafo maraina zany efa tsara. Dao tonga eto amin'ny tartine et chocolat tsika Antsakaviro manana koa zareo any Ambato be. Ohatran'izao zany ny carte formule du matin io no alaitsika rehefa eo le formule. Dia misy œuf sakafo maraina zany aloha alaitsika ato. Dia ohatran'izao infusion. Tinana gofiny be. Dia misy karazana glasy glasy tena tiako indrindra M&M's tanany Bounty reny Oreo izay mampatavy rehetra tiako daholo. Voilà, d'autres indray ny carte toast. Dia manao salade koa zareo. Salade zareo tena be dia be. Variation les prix entre 9 000 ariary jusqu'à 20 000 ariary eo arak'izay hitantsika izao. Dia misy nouilles wok. Misy wok koa. Dia iny horaire d'ouverture-ny. Voilà. Efa misy ve le soupe? Lany krisany. Comme le petit déj express, petit déj express avec le fromage. C'est en France le petit déj express. Des boissons chaudes avec à côté. Inao moa le petit déjeuner azafady? Pause café, café c'est de la boisson à pain chaud, appétit, express, boisson chaude de choix, et pain chocolat, boisson naturelle. Inao moa le petit déj teo azafady des formules? Pause café, café, de la boisson à pain chocolat. Café, des croissants, ça fait du express. Boisson chaud de choix, chocolat chaud, des classiques. Chocolat croissant, des blanchis. Classique, on a de l'expression comme la pain de confiture. Des farines, nana nu bébé?
Ils aussi, c'est une samedi, dimanche, lundi. Omelette. Ataovy express aloha anankiray ny lahy iny. Na omelette au fromage angambany dia Omelette au fromage, dia oui. express. Express plus omelette au fromage. Ka maninona raha classique? Ataovy klasika ndraika tsy manino. Classique iray dia express iray dia asianao omelette au fromage miaraka aminazy a. Dia C'est bon. Thé, misy vanille, citron, fruits rouges. Yana thé fruits rouges. Il y en a thé au citron? Tsy maka chocolat chaud alors? Non. Et pain choco fatrafy. Andray ataovy pain choco Pain choco, indray. ouais, Croissant. Dina Jus, poisson, mangue, tournesol. atao poisson iray dia manga iray. Express ray zany ianareo dia classique anankiray dia omelette au fromage. Ah, Merci. merci beaucoup. Tu vas prendre quoi? Déjà faire la quiche, le premier. Allez. Commande ça, c'est vraiment ça, il va avec la commande, il y a pas tant de carton et choco. Tina zany ola hey, ndraha setka avy amin'ny glasina. Fale lasa tsy faly. Ty zany ndrasa aloha ataoko tory le sakafo pain choco dia teny nalaina efa tsy naka chocolat chaud zay ty nena thé rouge misy any amin'ny grande surface rehetra. À part zay jus passion anankiray dia jus manga iray dia nentina thé citron misy leader press moa zany izy. Dia misy pain miaraka amin'ny lard dia beurre dia confiture zay ma classique anazy. Classique zany nentina géo dia nena express reto zay ny différence. Ok. Fanazavana kely zany naka sary le niaraka anareo nitondra nareo naka sary amin'ny vitrine dia bety fa tsy mahazo maka sary amin'ny vitrine hony fa rehefa tonga eo amin'ny place zany le entana zay koa azo alaina sary. Zany hoe mila alaina daholo le izy zay zay vao afaka maka sary. Mety mitovy zany Ato zany sika dia manana quiche accompagné ana salade misy roquette miaraka aminazy dia sauce moutarde. Manana pain choco tika dia nentina omelette fromage dia nasiana accompagnement salade fruit eo akaikiny. Dia misy jus manga dia atindray le poisson confiture fait maison des beurre dia nasiana mofo kely fanampiny dia farany fatsiny indrindra moelleux choco. Voilà zay zany ny sakafo androany. Ça, le croissant des Ah, ok. Ok. mahafinaritra le zara fa mahita koa. Nena ndraiky quiche dia misy salady eo akaikiny.
inona zany hoe ataondio io quiche au fromage zao no any afaka alainy lasary a le quiche a rehefa mizary roa a dia ohatrany quiche mizara roa ndrivina quiche mamay ty a fa ataoko etakakesy dia sofina fotsiny ohatrany vao ny texture mankafy be mihitsy an'ry zany a sakafo sa tsy be sira le limite tsy sira mihitsy a d'accord tabe le sauce moutarde sauce vinaigrette misy moutarde regny a tena hoe misy grain de moutarde apikely quiche fa tena amilay be manaso sabe mafana zany hoe inona indray na andramandry manahy dramako le jus de inona moa iny zany sao andramokely aloha passion ay passion mariana moa zany jus de mangue sy passion nalainay a dia mitovy ihany lokole izy aloha seoko anareo kely aloha ame mamontra io fa tiana raha mafana zay iva ny voangy ok ty a azafety kely dina nakan'le izy a dia zany asamy manatra na fa tsy misy ve tsy be hoe manjary lasapota be misy rehefa za lasapota tsy marany zany ry avana faza mataotry nareo tsisy nyza fa za ihany nandany an'io rehetra veo tapako amizay a fondant au chocolat moelleux au chocolat hono moelleux au chocolat moelleux le plutôt reste fondant moelleux au chocolat fahitako anazy a misy tapany roa a ray malemilemy kokoa dia ray ohatrany hoe génoise somary malefaka gâteau magique zany ohatray ny fahitako azy ok enza chocolat le satria mahery be le chocolat ao anatiny d'accord voilà merci indray no ndramako manaraka manaraka manandrana an'le pain au chocolat ndry pain choco pain choco andramantsika fa andramana ndramako no izy Stéphanie a araky le mifanarantsika teo zany a dia pain au chocolat andramandry dia re ndramako to zany le izy finalement mba sisao fotsiny ahy ao nga ty tapahako tanana tapahana tanana mihitsiny ohatrany anaty vetivety a ao jerentsika tsara setsika ok super ok misy fofona beurre be le beurre fotsiny aloha limite aussi siramamy tsara be tsara be alà zao ndry koa mampilendalenda fa aloha mba zandray zany anatra na re ok tsy eny mihitsy ny tendry anandranao omelette au fromage hono izy tapahana moa le izy ko dia eo anatiny misy ohatrany coulis de coulis de ina coulis anaty mbola tsy masaka tsara ny anatiny dia andramatsika le izy zao a
Harina atody hoe tsisy hoe zao puissant. tena mbola tsy haiko mba zay io. Marina hono le atody. Efa le œuf mollet ohatrany hoe œuf à la coque. mollet le izy dia tsara be le izy aparahako kely amin'ny salady dia analako. Mariana fa mitovy ihany na saison salady misy salady io tsara be le izy. Dia misy ina moa le salade misy adiny misy ina izy aseo hoe le roquette. Tiana zany dia miondana roquette iny na tiana hoe roquette ohatrany hoe anandrano géant zany ny paoziny. Farany misy farany mba raha minana aminareo Ameo kely ary za iny anareo ary atody aloha zany bof standard za aloha zany tsy dia hoe akatody zany fa ohatrany andeha resto e satria atody afaka mividy atody any amin'ny épicerie dia manenty sa inona za moa mampiavaka an'ilay atody nohanila teo tamin'ny atody fanentsika any an-trano. zany le cadre zany mampiavaka an'le eny e le cadre aloha zany ohatra zao original tsara mahafinaritra tsara tsy dia vesy tena tsara be vesy ohatra zao ny table dia manaraka nandatsaka fourchette dina nisy naka zany mivadiny. Alefa anadina kely any poisson nameny le serveur fourchette vaovao izy fa fantany hoe olona mpandatsaka fourchette. le poisson zany somary mangatsiaka le izy tete Ka tsika ela be vao nanao ale izy kosa mafana le izy nanao teo. andraroko am'izay tsara le poisson Tsara manakory par rapport à express ohatra. tsetsika tsara izy fa Ny anahy aloha le beurre zany eniko tsara am'le croissant e. dia tsara le beurre mikaritoka tsara fa mbola somary seka kely kan'izay Ok sec. Manaraka indray quiche zaoko dina fetsy be. Ka alô ela koa manantra anao. izy sarata tsara Tsara izy tsara dia tsy dia be assaisonnement fa to dia quiche nature tsara mihitsy. Quiche au fromage moa zany le izy fa nenzaho tsy be sira e. Limite tsy sira fa le fromage manasira azy. Any e? misy ny tena zay ary malefaka be le feuilletage ambany Ary tsy haiko zany malefaka zany. ao kely anareo zao zany tena moyen le misy tena malefaka le izy malefaka be dia zao tena atao zao fotsiny le paty fa tsy mahaky be ohatran'ny quiche sasany Ohatrany hoe paty feuilleté izy amin'ny fond zany sa fond-na quiche any satria taloha ohatrany hoe tsiratsiraka le sisiny io fa ahitako azy. somary feuilleté le izy effectivement somary feuilleté le paty manda Ok. Za zany farany ay le fondant chocolat tsy nandramalaky moelleux moa zany fa tsy fondant. le fondant chocolat tena moelleux le izy Voilà siramamy. Artinya sana siramamy dansa kely le izy fa malefaka tsara am'izay Dia za zany nandrana mofony zareo satria mofony zareo moa zany fait maison alain'la ndray za. Nandrana mofo dipaina za sy mofo dia iray mofo adikta zany sara Nenazy zany to dia ataoko ohatrany any an-trano iny fa tsy dia tiako labia ohatrany dimy.
laingany zany fa tsy ohatr' zao izy mihina mofo any an-trano. Zao kambiny Manao na ny tsirony mofo. Efa miandry be le abone antsika fa ahoana ny tsirony mofo. misy hoanina tsara izy tsy maivana fa misy hoanina tsara ty fa fitadreo ravateo le confiture da efa mihinana ianao Mbola tsy nanandro ny confiture. le mofo zany a ohatrany hoe fio fotsiny dia efa mavory misy hoanina be le izy fa tsy le mofo mora mavory That's what you do, right? Confiture ainda? Je ne sais pas. Vai? Fertig. Tsy maminty le confiture, tsara be. Ohatrany hoe ina confiture a dia ohatrany hoe miandry ela hoe mamy be fa tsy maminty le izy tsara Saturé zany voan'le saturé tsara be ny hoe le confiture ale mahafinaritra be zany. dia Zay isotro thé onty va iny thé fruit rouge Pardon, tu vas? Tô com peita pesada, ok? Tiene uma bebê, levei para ele. Pinjava cafetina, tudo um paquete para mim, sem racha, litre presque. Pega Jean, on a pour analyser. Ok? Ok. Então, tchau, Cristina. Dia zay a Food lovers. Teza moa zany a tsika dia ahoana fandehatany. Androany zay a dia tany amin'ny pâtisserie antsoina hoe Tartine et chocolat. Chocolat ohatrany ty loko mena ty a. Kopatanana ho an'i Mavelina nanao an'ity loko mena ty. Merci Mireille. Amenoty tsika zany zao a pour afantatrareo a inona nanomboana anazy. Minota nomboantsika azy araka mahazatra antsika dia eo amin'ny cadre ny fasoana cadre. Raha amin'ny resaka cadre zany a dia ny note attribuena anazy dia 9 sur 10 satria mahafinaritra tsara ilay cadre. Ngeda be miparking malalaka be a. Be a misy illuminé tsara. Tsara be ny ao anatiny a design vaovao a. Voilà. Misy ohatran'ny canapé ny sakafo a be. Tsara be a le toerana moa zany a tsy namezana hoe 10 sur 10 an'ilay cadre impeccable daholo a ankoatrany hoe tsy mahazaka olona be dia be izy fa olona eo amin'ny 20 personnes 25 personnes eo angamba max donc somary kelikely izy zany dia raha ohatra hoe be olona ao zany a dia tsy tafiditra anazy eo mety hilahatra. Merci beaucoup a zay zany amin'ny cadre. zany tsika dia miditra amin'ny noty sakafo. Ny resaka sakafo indray zany a dia marina fa petit déjeuner no hoanina atao dia inona daholo zany ny sakafo nohantsika atao
ny sakafo nohantsika atao zany a dia formule express dia formule classique dia omelette au fromage dia fondant au chocolat fondant au chocolat dia quiche au fromage. Ok, misy io misy manana marque anankely tao satria zareo amle petit déjeuner manana formule pâtisserie boulangerie zany zareo dia amle formule classique zao misy pain beurre confiture ny hitanareo amin'ny vidéo araka le hitanareo dia le classique fotsiny viennoiserie sy boisson chaude. dia ny zavatra tena tiako atao amin'ny express blue le resaka abetsahan'le formule zany le formule express nalaiko io misy boisson chaude zany hoe afaka misafidy hoe chocolat chaud sa dité sa café dia akoatran'izay misy jus miaraka aminazy dia akoatran'izay misy viennoiserie zany hoe misafidy hoe pain choco sa croissant sa pain au raisin dia iny rehetrarehetra iny 8 000 ariary tamin'le analo fandeha andiny Nina les classiques 9 000 ariary ny prix et 6 000 ariary le express. Oui, zay ny prix an'le zany dia hitako hoe abordable zany raha ohatra hoe olona hanao sakafo maraina mba ataon'enao. dia sakafo zareo zany en général tsara zay nampatonga an'le noty 9 sur 10 9 sur 10 zany noty omenany zareo amin'ny resaka sakafo tena tsara be tongava ao andramo dia hitanareo ohatrany hoe natsiriny nanamarika kely ana le atody le omelette misy coulant le izy ny cœur coulant zany le omelette misy tia moa zany izy dia misy tia ohatrany atody voeny tsara tsy matsaka tsy ampy menaka zany nefa mety hoe zay mihitsy mitiavany fa tsiran'le zany tsara be ny fromage tonga dia mitsonika tsara masina dia ho anahy manokana ohatrany hoe tsy ampy sira le izy tsy sira mihitsy tsy sira dia ohatray koa le quiche dia mihitsy tsy sira fa dina zao tsy be anio satria izy tsy tia zavatra matsiro fa za ohatrany hoe tiako hoe eny mihitsy zany misy atody hoanina mofo dia mofony zareo koa tsara be mofo araka le nanjavaiko tamin'le vidéo teo tsy dia mofo ohatrany hoe zany le maivana kely reny fa tonga dia eny tsara hoe zay inona ny la nenahy zany le quiche miaraka amin'ny salade le izy accompagné de salade tena mahafinaritra hitanareo amin'le sary reny ihany le dina za mahafinaritra daholo mahafinaritra iny ny la mahafinaritra nenahy ny expérience rehetra iainako dia mahafinaritra rehefa miaraka aminareo merci zao antsika dia amin'ny noty ny service Note ny service dia 8 sur 10 fa maninona ary 8 sur 10 notiny zareo monsieur Di azavaiko aminareo eto zany ny antony le izy satria tamin'izay vao tonga atao amin'ny toerana aloha nisy accueil tsara niraisany zareo tsara zay dia au moment zay zany mba manao visite le toerana mitondra anareo miteten'le toerana tonga teo amin'le vitrine dia nahazo no taminy izahay bety zay hoe tsy mahazo alaina ho le vitrine fa rehefa amin'ny sezanareo rinareo makan'le izy dia ahoana moa zany no ahitanareo an'le sakafo rehetrarehetra amin'izareo raha zany sa hoe tokony commandintsika daholo ve le plat rehetrarehetra alors manaraka izay micommandin'le plat dia oetrana tsikelikely eto alohanareo eto tiany ihany tiany ihany zay iny kely mpandrafitra sy bémol fa akoatran'izay tsara be ohatrany hoe te hisotro rano agogonareo dia agogon-drano ao au viva ny amin'izareo gratuit amin'izay sakafo rehetra hoaninao zay merci beaucoup bye bye dia zay ndray ny expérience tamin'iny indray mitoraka iny nafinaritra be tao amin'ny tartine et chocolat dia inonay koa fa mahafinaritra anareo dia mbola hoentinay mitety resto be da be nareo eraka Antananarivo fa aza misaraka amin'ny chaîne anay amin'ny YouTube sy ny pagenay amin'ny Facebook ampitiavana be ny zaranay an'le zay dia zay masoko daholo bye bye bye